Kan'Andriamanitra mifangaro tamin'izao tontolo izao ary ny antony mahatonga ny jiosy tsy tena niaraka loatra ary ohatrany hoe nanambany azy ireo aza dia fisian'izay fifangaroarona izay ary indrindra ny tena ambadik'ilay izy dia ny fanompo-tsampy izay tena nafainy vahoakan'Andriamanitra satria no ny fanompo-tsampy no natonga azy ireo rava ary nalefa n'Andriamanitra tsy ndriko Andriamanitra no nandefa azy ireo ho babo tany Babilôna izany. Dia izay no idiran'ny bokin'ny Ezra satria any amin'ny Jeremia 5:20 isika dia mahita n'Andriamanitra milaza amin'ny alalan'ny mpaminanina izay ho vakitsika rehefa aveo hoe ho babo 70 taona any Babilôna ny vahoakan'Andriamanitra. Ary tsy hoe satria mahery ny Andriamanitra ireo Babilônianina ireo na hoe mahery Nebokadnezara, tsy izay. Fa nampiasain'Andriamanitra izay mety ho tanjaky Nebokadnezara sy izay mety ho hery Nebokadnezara izay eo ambany fifehezan'Andriamanitra entiny hanafaizana ny vahoakany, mahatonga ny vahoakany hiorina sy hiverina ao aminy. Ary eo amin'izay no manomboka ny Ezra toko voalohany, izany hoe raha ao anatin'ny tantara zany ao amin'ny testamenta taloha dia rehefa tao aoriana ny fahababoana anatanteraka ny tenin'ny Andriamanitra hoe tapitra ny 70 taona dia miverina tsy kelikely ary misy fiverenana intelo ao anatin'ny izay fiverenana zanak'Israely izay dia manomboka eo amin'izay fiverenana voalohany izay ny Ezra toko voalohany. Na fitenin'ny tsy pikaroka moa zany teolojiana na mpamaky ny tantaran'ny baiboly hafa an'ity bokin'ny Ezra ity ihany koa dia hoe exodosy kely maneho an'ilay hoe niala babo avy any Egypta ny zanak'Israely raha tamin'ny andron'i Mosesy, dia eto indray dia niala avy amin'ny Babilôna ny vahoaka n'Andriamanitra izany. Ary hitantsika ao anatin'izany hoe fa niriko na mamaky fotsiny azy antsika ty amboalohany dia tena hoe eo ampelantanan'Andriamanitra ny fon'ny olona rehetra, na ny fon'ny mpanjaka na ny fon'ireo izay manohitra azy na izy na iza dia ampelantanan'Andriamanitra izany ary manatanteraka ny sitrapony hatrany Andriamanitra ao anatin'izany. Ary ny mazava indrindra ao anatin'ny fanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony dia tsotra hoe manangana ny fiangonana izy, na tamin'ny andron'ny Israely nilazana azy hoe mahafantatra ny azy izy dia manangona ny vahoakany izy ho ao amin'ny hatrany. Dia izay no vakitsika raha maky an'ity Ezra toko voalohany 1 ka hatramin'ny 7 isika sy Ezra toko 9 14 sy 12. Ary tsara ihany koa ngamba manamarika eo amin'ny Ezra toko voalohany hatrany amin'ny Ezra toko 9 ohatra ho an'izay manaraka vaky teny zao ohatra dia hoe mamaky toko iray isan'andro dia tsy hoe 5 andro kory ny elanelana eo, misy tiako atongavana amin'izay mantsy rehefa avy eo indrindra momba ny hoe faharetana ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary hoe Andriamanitra aza dodosina. Nisy sasany amintsika mandondona an'Andriamanitra na isika indray mieritreritra fa tara be Andriamanitra, da raiky be ianao fa tsy amin'ny fiteny maolombelona atsika tsy taitra tsy mainka Andriamanitra nefa tsy tara, manana ny fotoanany izy ary tsisy masaka anazy nefa ao anatin'izany. Tsy Kirosy mihitsy, tsy Dariosy mihitsy anarana mpanjaka tamin'ny andro izay nisan'ny fanoratana an'ity tantaraina ato amin'ity Ezra ity zany no manaka anazy, fa manana ny lalana izy, mitsapa ny vahoakany izy ary mitaona ny vahoakany hahatoky azy sy hahalala azy. Dia misy amandroapolo taona ny any hoany eo anelanelan'io toko voalohany sy toko 9 io izany. Loha fa tsika Ezra toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 13 dia avy eo Ezra toko 9 andininy 14 hatramin'ny 19. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'ny tompo ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'ny tompo izay nampilazainy any Jeremia. Koa nandefa teny manerana amin'ny fanjakany rehetra izy. Nataony antsoratra izany ary milaza hoe izao no lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny tompo Andriamanitry ny lanitra ahy, ary efa nandidy ahy izy mba hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa iza avy aminareo rehetra moa no olony, Andriamanitra ane omba azy. Aoka hiakatra any Jerosalema izy, any Jerosalema izay any Joda izy ka hanao ny tranon'ny tompo Andriamanitry ny Israely.
izy no Andriamanitra izay any Jerosalema. Zay zany no zavatra navoaka ny kirosy. Ary hitantsika rehefa mijery kely eo mety tsy haiko raha misy mantany amintsika kirosy ve ao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra olona voavonjy ve sa tsy. Rehefa jerena ny tantara tsy olona voavonjy izy, fa ny zavatra misongadina eo dia zao hoe olona nampiasain'Andriamanitra izy anatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Olona nanana ny fahefany tsy haiko raha mety ny filazako an'ity tsy haiko ty raha marina ara-politika ihany koa fa raha ohatra ianao zany amerikanina kokoa dia Trump kokoa, raha ohatra ianao rosianina kokoa dia Biden kokoa. Biden amin'ny ahoana ary nijery blagy amaly dia Biden foana nresahan'ilay olona. Raha rosianina kokoa ianao dia Poutine kokoa. Dia tahaka izany mihoatra noho izany kirosy tamin'izany vanim-potoana izany, zany hoe lay manam-pahefana farany ambony indrindra mihevitra fa manatanteraka an'izay mety tiany izy. Rehefa jerentsika koa ara-politika dia misy zavatra ara-politika nataon'ny kirosy teo aloha hiverina any ary ny olona dia tsy manina aloha tsy sakanantsika ny fivavahana amin'izay ireo manompo atsika foana. Zay kokoa ny tao an-tsain'ny kirosy. Fa hitantsika nefa ambonin'izany na hoe farany lalina ao ambadika izany iorenan'izany Andriamanitra rehefa mandamina an'izany mba hatonga ny fanjakany sy ny sitrapon'Andriamanitra tena ho tanteraka izany. Dia aty aoriana Ezra toko 4:7-10 hatramin'ny 9. Efa tsy tamin'ny andron'ny kirosy intsony fa mpanjaka izay nandimby azy taty aoriana. Dia nanao ny trano ny lolon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminanian'ny Hagai mpaminany sy Zakaria zanakido. Atsika izay mamaky an'i Zakaria sy Hagai zany boky mpaminany kely dia reny ihany koa ny atao hoe faminaniana taorinan'ny fahababona. Ary miresaka ao anatin'ity tantara ity Zakaria sy Hagai. Ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely, araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia. Vita io trano io tamin'ny andro 7 tamin'ny volana Adara tamin'ny taona 9 nanjakany Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tamin'ny fahababona dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Tao hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotranao zay raha afaka mamaky izany teninao izany avy ao amin'ny bokin'ny Ezra. Ary mivavaka izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'izany mba ianao indray no mbola itoy ampahery anay. Anampy anay hatrany ianao, ampihivo ny fiainanay ao amin'ny sitraponao, na hoe amerina, andamina ny fiainanay ho eo ambany sitraponao izay efa niantsonao anay, tianao tanterahana amin'ny alalanay. Ary indrindra ny amin'ny fahalalanay hoe matoy izay nantsoinao anao dia efa nantsoinao ihany koa ho irakao hanao ny sitraponao ety an-tany, hanitatra ny fanjakanao indrindra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ireo izay efa nofidinao nefa mbola tsy mahalala izany. Dia te iray feo amin'i Jesosy Kristy izay amin'ny vavaka nampianariny anay amin'izany hoe ho tonga anie ny fanjakanao ary atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Aoka izany no ivo ny fiainanay, antopy sy ny fiainanay tsiraray avy indray amin'ity androany ity. Dia feno fifaliana izahay amin'ny fanatanterahana izany rainay. Amen. Amen. Dia sady mbola nohy hatrany any amin'ny zavatra nozaraiko teto tamin'ny herin'ny androany ary rehefa mamaky an'ity bokin'ny Ezra ity dia ohatrany tsapako tetoetra bebe kokoa ao anatin'izay indrindra ny fampaherezana atsika, ny haharitra ao anatin'ny azakazaka, izay ilay teny nampiasaina tamin'ny herin'ny androany izay efa niantson'Andriamanitra atsika. Timoty 2:4 nijerentsika androany manoloana an'izay ary ny firesahany Paoly izy tena ny amin'ny hoe natanteraka ny fiazakazany sy ny hoe indraindray ohatra ny mahazatra tsika amin'izao fotoana izao na kristianina na tsy kristianina ilay tenin'ny Paoly amin'ny Timoty 2:4 any anatin'ny filazana manjo. Fa anisan'ny fanamariana anankiray tamin'ny fotoana iny Paoly ary mbola tsy maty akory. No ny teny izy hoe natanteraka tsara ny fiazakazany na hoe amin'ny lafiny anankiray mampahery ny Timoty izy mba hatanteraka ny fiazakazany, hiady tsara ny ady.
Ny hazava amintsika izay hoe ny fiainana kristianina dia ady raha mbola ety tany isika. Zany hoe ao anatin'ny antson'Andriamanitra antsika zany ny ady, satria misy ady atrehantsika ary mbola averintsika jerena rehefa avy eo zany ao anatin'ny hojerentsika ao anatin'ny tebokin'ny Ezra ity. Mba tsy ho ketraka isika anatin'ny ady na anadino an'Andriamanitra na hihevitra fa sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra ary ty zavatra ity fa misy ady, misy manohatohana. Fa ingeny ho hitantsika ao anatin'izay hoe tahaka ny nataon'ny Paoly ihany, nananatra ny Timoty no ataon'Andriamanitra ao anatin'ity bokin'ny Ezra ity, indrindra raha hoe jerena eo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina io isika hoe inona moa no natrehan'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Rehefa afaka ho baby dia tsy hoe nafahana niala tamin'ny fahababoana teo ambanin'ny fanjakana persianina fotsiny, na hoe mba tonga alohan'ny persianina dia afaka amin'ny fahababondry zareo teo alohan'ny persianina isika dia ny babilonianina ary Nebokadnezara. Andray fiainantsika kristianina everintsika ohatr'izay fotsiny no vonjen'i Jesosy fotsiny ho afaka amin'ny fahotana, raha zay ny azahoantsika azy, fa hoe no amarinina eo anatrehan'Andriamanitra dia izay fotsiny, dia rehefa maty dia mihaona amin'Andriamanitra. Fa ny ambiny eo anelanelany hoe zanandray famonjena mandra mpiverin'i Kristy na hoe tonga ny fahafatesana eo amin'ny fiainako dia tsy sidiran'Andriamanitra iny. Fa babay aloha Jesosy dia rehefa maty mihaona aminao indray. Fa misy antony eo anatrehan'Andriamanitra, misy antso izay niantson'Andriamanitra antsika ary ao anatin'izay no iantson'Andriamanitra antsika haharitra, hahalala ny sitrapony hoe inona moa ny iantson'Andriamanitra antsika tsiraray avy, ary hahalala hoe misy ady ao anatin'izany. Ary zay hoe raha matadidy isika tsy te anontany fa indraindray mahakivy ny Toriteny hono rehefa anontaniana ny fiangonana inona daholo ilay teboka efatra tamin'ny herin'ny androany ohatra. Dia kivy ny Toriteny satria misy tsy matadidy koa angamba nisy Toriteny tamin'ny herin'ny androany, ny azo ilay hira ny tena nafinaritra. Dia mba nampaheranay Toriteny moa kima izay mpitandrina ny talata maty indray mandeha ny tena loza ary ozy izy tsy le olona loatra ny manadino an'ilay Toriteny fa za le Toriteny mihitsy ny tsy matadidy hoe inona moa ny toriko tamin'ny lahady teo nefa voalaroby ny andro. Satria misy olona indray tena tsara le Toriteny ao dia ohatr'izao dia na izy raha misalasala inona moa zany le nitoriko tamin'ny lahady teo. Fa engene fampatsevana antsika nisy teboka anankiefatra izay niresahako tamin'ny herin'ny androany hampaharitra ao anatin'izany ady antson'Andriamanitra antsika izany, izay tokony hojerentsika bebe kokoa foana. Voalohany, inona nampaharitra ny Paoly? Fantany tsara mihitsy ny antson'Andriamanitra. Merci fenitra. Tena nanambady ejena nanambady amin'ny fenitra. Fantatry je tsara ve zany izao no mpimaso izy io ry fenitra. Efa amin'ny vola teo mba dokafy kely fenitra. Fantany tsara ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Nantson'Andriamanitra Paoly dia hainy tsara inona ny antso nitory any amin'ny jentilisy. Faharoa ankoatran'izay dia ny aina fiainana i Paoly izay voamariky ny fianteherana amin'Andriamanitra. Tsy ho hainy fotsiny le antso dia lasa izy nanatanteraka ny antsony, fa niaraka tamin'Andriamanitra izy eo ampanatanterahana n'inona ny antsony. Sy indraindray zany misy eo amin'ny fiainantsika kristianina tia le vina omen'Andriamanitra anahy dia tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra na ny kely fa amin'ny herin'ny tena nanaovana an'iny vinana antso iny. Fa Paoly dia voamariky ny fifandraisana fianteherana amin'Andriamanitra ny fiainana. Fahatelo ny jerentsika tamin'izay nanana fiombonana amin'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Ary hitantsika amin'ny androany ihany koa tahaka izany reto vahoakan'Andriamanitra ireto tsisy nandeha irery izany. Ary io ilay tena hoe ampresiana antsika foana, tsy voatery mahafinaritra foana ny mpiara-miangona amintsika. Jereo ihany eo akaikina hoe sy ihany efa tsy eo akaiky mivadika. Jereny eo alohanao eo arinanao na eritrereto ihanina mpiara-miangona aminao tsy voatery mahafinaritra fa tsy manala velively izany hoe aza manana fiainam-piangonana. Napetrak'Andriamanitra izy ireny eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy hampandrosoana antsika eny na amin'ny zavatra sasan'izay mahasosotra antsika azy. Ary ampiasain'Andriamanitra izany, mampitombo antsika Andriamanitra ao anatin'izany. Ary farany jerentsika tamin'ny herin'ny androany ao anatin'izay dia hoe nahalala ny fiarovan'Andriamanitra tamin'ny ratsy i Paoly. Narovan'Andriamanitra tao anatin'ny atao hoe
lamin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny Paoly hoe zao taona no omeko anao, dia naharovan'Andriamanitra izy. Rehefa Paoly no maty no tapahan-doha, maty martyra no ny finoany, tsy hoe tsy naharovan'Andriamanitra tamin'ny ratsy izy, fa izay ny fotoana nomen'Andriamanitra iainany, anatanteran'Andriamanitra ny sitrapony, na hatanteraka ny fiazakazany izy. Tsy resy Paoly, mpandresy Paoly. Apokalipsy 2:12 mivatitsika tamin'ny herin'ny androany namaranana ny tenin'Andriamanitra hoe izy ireo naharesy tamin'ny alalan'iny dia ny fanambarana azy, ny ranjanak'ondry, ary tsy nakamamina dia ninona azy ny ainy. Nandresy Paoly, nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitra, tsy nandà ny finoany an' Jesosy. Ary na ho antsika aza nandray mety misy endrika oatra izany ange, mety mandalo fanenjena isika amin'ny fiarahamonina, mety hoe ahoana ary hatramin'izay ninony an' Jesosy zay ohatra ny taony lamina, tsy sakatsakana izy, fa zao izy mino an' Jesosy to misy sakatsakana, misy ary ny sasany hatramin'ny asany tsy no esorina aminy, fa tsy faharesena mihitsy zany, fandresena no anaran'izany, satria maninona ilay tsy azo esorina amintsika no tazomintsika fikirina amintsika. Mampatsiaro anany tenin'ny tsy haiko tsony, iza moa Jim Elliot ndray mbola nyteneniny nefa dia ao anatin'ny Facebook comments zany, fa miresaka momba an'izay hoe avy mihitsy aloha le vady malala ty mba miteny ty, sady mba ho hitanareo zany no vady malala anay zany. Hitanareo zany raha vehivavy manetry vadinareo. Tsy adala ny olona izay manarina mahavery ny zavatra tsy azo mitazomina mba hifikirany amin'ny zavatra tsy ho very aminy mihitsy. Mahafinaritra ane le manambady e, izany le nilaza fa hafahafa le manambady. Fa tena marina zay, verony any tenen'ny Jim Elliot io dia tahaka ny efa rany Paoly ihany, novonony atao hoe foko izay tsy tratra amin'ny filazantsara, andeha hitoriany filazantsara izy, maty tany. Fa izy dia anisan'ny teny tsy adala tokoa ny olona izay mifikitra izay tsy mety very aminy. Ary zany ny Paoly zany, zany Jim Elliot zany. Fa ny olona adala dia izay mifikitra izay azo esorina aminy. Inona ny azo esorina amintsika? Zao fiainan'izao, ho an'ny sasany mety volana ny fianakaviany, rehefa le fianakaviana ny manohatohana mandrara amin'ny fanarahana ny tompo, tsy adala mihitsy isika rehefa fikitra amin'ny tompo, mamotsitra izay manelingelina atsika amin'izany. Ary misy ady tahaka an'izany atrehantsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Deo hiverina any amin'ny Ezra raha isika, ary ny tena tiako jerena ao anatin'izay, anatin'ny atao hoe tsotra na hoe fahatsorana feno tena hoe mandeha tsotra fotsiny mamaky ny bokin'ny Ezra toko 1 hatramin'ny toko 9, dia hoe ny fanoherana manoloana ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fanoherana ao anatin'izany fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Voalohany, sy le fanoherana io fa hoe misy ny sitrapon'Andriamanitra nefa, manatanteraka ny sitraponiny izy, ary miantso atsika mba hanaraka azy izy. Voalohany hitantsika anatin'izany hoe manana ny planiny Andriamanitra ary tanterahany izany. Raha mamaky an'ilay izy raha toko 1 teo fotsiny isika, dia teny anankiray isotomako ny saintsika dia le hoe araka ny nampilazainy tamin'izy Jeremia. Tsy soratany hoe Jeremia dia mpaminany, fa resahany tsara fotsiny hoe tenin'ny tompo izay ihany ny atao hoe mpaminany. Ary Jeremia moa taiza ho aiza mialohan'ity vanim-potoana ity no nisy an'i Jeremia, fa manjato taonany talohan'io vanim-potoana io. Ary Jeremia no ny teny hoe 70 taona ianareo no ho babo any. Fa zany dia hitantsika eny nahatrany amin'ny Isaia rehefa mamaky eo isika, zany anarana kirosy zany dia tsy tamin'ny vanim-potoana ny Ezra taorianan'ny fahababoana zay vao fantatra. Fa efa fantatry ny zanak'Israely izay mamaky ny bokin'ny mpaminany Isaia io, hoe ho avy ny fotoana isy an'izany olom-boahozitra Jehovah zany ho ny kirosy ny anarany. Dia amin'ny andron'ny kirosy no hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra ambany fahababoana, Andriamanitra amerina azy ireo aiza hiverina any Jerosalema. Zany hoe manana ny planiny Andriamanitra ary manana ny sitrapony Andriamanitra.
raha manontany tena isika eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, manana ny planiny izy ary manana ny sitrapony. Fantatrao ve ny planiny? Fantatrao ve ny sitrapony? Voalohany amin'izany ny famonjeny atsika, ny fahafahantsika manantona an Jesosy Kristy zanany, izay efa nanolotra ny ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ho fatony ny fahotantsika, anomeny na andony saziny amin'ny fahotana izay nataontsika tsiraray avy, ary izy rery ihany no afaka manefa izany eo anatrehan'Andriamanitra feno. Misy hira anankiray amin'ny teny, tsy haiko izy amin'ny teny gasy moa nefa voadika antsika tsara hoe teo ambonin'ny hazo fijaliany Jesosy no nahafa-po ny fahatezerany ray noho ny fahotantsika. Ary planin'Andriamanitra zany mba hamonjena atsika, fantatsika manokana ve izany? Ankoatran'izay ny famonjeny atsika, dia planina ihany koa mba ahafahantsika miaina amin'ny fiainam-pamonjena. Fantatrao ve na ny planina eo amin'ny fiainanao? Sady efa mandeha any aloha zany ny planina ko araka ny tezananay dia izao hoe mila mianatra tsara, mila miasa tsara, mila manan-karena, mila manambady, mila miteraka, dia mila manambady ny zanako avy eo, dia mila manana zafikely, dia izay. Izay ve ny atao hoe nahomby ny fiainana? Tsy nahomby ny fiainana raha izay fotsiny. Ary eny ary sahako ny milaza banga be zany rehefa tsy malala an Jesosy tsika voalohany sy faharoa, sy tsy niainantsika nolanina ho an Jesosy ny fiainantsika. Manana ny planiny Andriamanitra, ataontsika vezany sa tsy. Faharoa, hady makany amin'ny na io Ezra io ara n'ilay toko voalohany teo dia fahitantsika an'izany fany amin'ilay toko fahenina, araka ny fanteneniko teo hoe misy elanelana ny ho any amin'ny 20 taona eo io toko voalohany sy ny toko fahenina io, tapany voalohany mandrafitra ny bokin'ny Ezra izany. Fa ny hitantsika dia tena izay hoe tsy maiky ary tsy teren'ny fotoana mihitsy izy. Misy amintsika hoe mieritreritra hoe tsy vitan'Andriamanitra amin'ny hoe vao nalefa i Zerobabela, reo niverina avy babo voalohany zany ry Zerobabela, ry Josoa izay mpisorona be Zerobabela ny gouvernoura kokoa, na hoe ohatrany hoe mpanjaka kokoa ny rana ao amin'ireo vahoakan'ny Jiosy iverina ireo. Misy amintsika hoe mihevitra hoe tonga tany herinandro dia efa natao ny asa dia heritaona taorianany iny na 2 taona, 3 taona, 4 taona taorianany iny dia hoe io fa vita ara ny tranon'Andriamanitra. Tsy ho vitan'Andriamanitra ve zany? Vitan'izany raha ataony. Fa zavatra mitranga rehefa mijery elanelana tamin'ny andro ny mpanjaka Kirosy no nanomboka ary nirahana ny fahefan'izany mpanjaka Kirosy zany lehibe. Raha vatsitsika tsara io toko voalohany io, omeo andro zareo izay ilainy, zay rehetra nangalariny Nebokadnezara nesorina tao an-tempolo, omeo avereny dia apetraka ao an-tempolo ao an-tranon'Andriamanitra. Anisan'ny faniriany Kirosy ny hoe mba fitao tsara io tranon'Andriamanitra ny vahoaka Jiosy io. Fa tsy teo ny eo nefa, tsy tamin'ny fahaveloman'ny Kirosy nefa, fa taty aoriana mihitsy tamin'ny fanjakan'ny Dariosy faharoa. Ary ilay Dariosy resahany eto, tsy Dariosy tamin'ny andron'ny Daniela izay mpanjakany tany Babilôna akory, izay nandimby an'ny Nebokadnezara, fa Dariosy hafa mpanjaka teo anivon'ny Persiana izany. Ny fanamariana zany na tiako isitomana ansaitsika ao anatin'izany, tsy maika izy, tsy azontsika dodosana izy. Tsy haiko na misy amintsika iny ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tsy haiko aloha paster raha tena ny antsony ihany ahako fahatreto dia zao inona vaovao zao badila zao ihany, dia izy ihany atsaiko any hoe tsy ambinina ane zany, na raha tena marina dia tsy haiko hoe tompo vonjeo ahako tahaka ny Jabeza. Nareo ngamba ny anaran'ny Jabeza, tsy ho atsika sasan'izay miniminy foana ka le anarako mihitsy koa ngamba ny efa anarana ratsy dia zao vakio ny tantaran'ny Jabeza, mitady an'Andriamanitra izy ao anatin'izany. Fa ny tiako ampaherezana tsy maika, tsy teren'ny fotoana izy, manana ny lalana izy ao anatin'izany. Ary aza mieritreritra hoe efa ela ihany izay natsapako ny antson'Andriamanitra mboatra zao zany, hatreto anefa tsy hitako hoe vita makaiza le izy. Na sasany amintsika te hiantso ohatra hoe anisan'ny ray amin'izao fotoana izao mbola te hitendrina ho antsika lehilahy hoe manana atao hoe miantso ary mila bebe kokoa lo olona mpitandrina ny fiangonana, anangana fiangonana, anampy ny fitandremana amina fiangonana maro samihafa.
dia mety natsiaro an'izany antso zany ianao dia izy tsy hitako ihany hatreto zara mbola tsy mbo jereny pastera akory rarana any ohatra mbola dakany pastera na tsy fantatro raha manana ny antso ny Andriamanitra dia mahareta ao anatin'izany iaino fotsiny hoe aizany misy anao zao dia inona sitraponao zao Andriamanitra eo amin'ny fiainako amina vanim-potoana inona mianatra ataovy ny fianarana ho an'i Jesosy vanim-potoana miasa ivelan'ny fiangonana ataovy le asanao ho an'i Jesosy lehilahy mpitovo iaino ny fiainanao mampitovo anao ho an'i Jesosy anatin'ny fahamasinana manao ahoana ny fahadiovana ara-pananahana ao anatin'izany hoe mbola mpitovo ahako manambady ahoana ny fiainanao ny fahadiovana ao anatin'ny fanambadiana manao ahoana ny asa iainanao an'Andriamanitra ve zany sa tsy mamelona ny vadinao miady amin'ny eto mafy le miasa eto Tananarivo amin'izao tsy akory hoe maivana ny miasa tsy eto Tananarivo fa eto aloha mipetraka dia neto mifantatra fa nandray mijery miezaka foana ohatra hoe manentana antsika amin'ny fivoriam-bavaka dia haiko mihitsy hoe ny antony sasany mety hoe mahatonga antsika tsy mahavita mivavaka intsony vavany efa edivo mivavaka mafy le toerana misy atsika misy taona ohatra rehefa mivahiny any amina firenen-kafa tanàna hafa fanelanelana 15 kilometatra amin'ny tranony zareo le toeram-piangonana iaraha mivavaka amin'ny ariva tonga daholo ny akamaroany zareo eto amintsika avy eny misy anay zao efa somary lavidavitra kokoa ohatrany tsy ampy 13 kilometatra raha hoany am-piangonana tokony ho tonga any amin'ny 5 sasany farafatarany amin'ny 4 tsy maintsy miala ao an-trano noho ninona noho ny rafitra misy fasimbany lalana ny tsy fahaizany mpitondra tômôbila mitondra tômôbila ny tsy fahaizany mpandeha tongotra mepita arabe sao dia mieritreritra hoe mpitondra tômôbila ihany ny olana misy olona voaingana mahita mepita amin'ny lalan'ny mare masahina izy tsy miteny zay tsy lazaina koa eto sao dia misy maka inona moa zany makalagy azafady raha tsy mivoateny zay fotoana fa mepita amin'io fempitan'ny olona eo izy dia ohatra n'ireny manao défilé de mode reny dia ataony fantatrao tsara mihitsy hoe mepita zao tsy maika fa tsy zany andia ny antony iny fempitana fotsiny io dia mba ataovy araka ny tokony ho izy tsy miazakazaka mazava ho azy fa ataovy hoe lalana fempitany ity ny tsy fahaizany tômôbila sasany miantso na eny amin'ny toerana tokony iantsonanana zany moa fiteny gasy ny fiantsonana mijanona azonareo nga manotiako lazainy be eto mivady koa za rehefa tonga ny an-trano tsy fahaizana ty voambolana teny gasy sasany ity fa mafy akoatran'izany ny olana sedratsika manoloana ny mbola ady amin'ny risoriso ny toetsaina rehetrarehetra reny miteraka ady eo amin'ny fiainatsika mitady an'ilay hoe iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra marina sy feno ady tsy mandeha ho azy fa ady dia manoloana an'ireny iaino ilay fiainana ny antson'Andriamanitra anao zao fa hanampy reny rehefa tonga ny fotoana an'Andriamanitra hoe inona ihany koa ny zavatra manaraka tiany hiantsona anao ary zay tena manamafy hoe tsy maika tsy teren'ny fotoana ary mety efa voakasika ao anatin'izay fa ataoko fantelony izy ity satria anisan'ny miavaka ihany koa ao anatin'ny antson'Andriamanitra eo amin'ity ampahany voalohany ity zany hoe ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra dia ny fisiny sakatsakana ny antsonao manina avy Andriamanitra raha misy ny sakatsakana sara Andriamanitra ny antso dia tokony andia lalana volamena aho dia andia lalana vola iza no afaliko fa andia lalana volamena aho dia vakio tsara hoe aiza moa le mandia lalana volamena rehefa tsy eto tany intsony ianao zay any ny lalana volamena ety raha lalana kitotoana zany ara mbola mety any misy ny sasany tsy nisy taona sady tarin'le iamo le izy sy ny sisa ohatra misy pisinina karazany samihafa mihitsy teo 67 teo nisy fotoana efa tsy kitotoana tsony fa efa lavaka be ary tahaka izany any amin'ny fiainatsika misy tena misy ny sakatsakana rehefa nalefa n'Andriamanitra izy reto amin'ny Ezra toko 7 artiko zaraina amintsika ity ao anaty mivavaka nataony manoty hoe ahoana ohatra ny kitotoana ao anatin'izany na sakatsakana ao anatin'izany dia nitahotra nanana ny vahoaka an'Andriamanitra ireo olona zay rehefa miala ianao amin'ny toerana anankiray dia maninona ilay toerana
misy olona vaovao izay mpiavy lasa tompon'io toeran'io, izay lasa makatsikelikely amin'io toeran'io. 70 taona ianao ny lasa tany, mety efa tsy fantatra to. Fantatra zareo ry anina ny teto, fa nomboka alaintsikelikely ho azy. Ary nanana tahotra izy ireo. Ezra toko 7:7. Rehefa tafaverina zany hitantsika amin'ny toko 1 voalohany amin'ny Ezra toko 7 hoe efa tafaverina any Jerosalema izy reto. Fa ny 7 rehefa tafaverina tao ry zareo dia inona nataon'izy ireo? Naorony teo amin'ilay efa niorenany taloha ihany ny altara, satria natahotra ny tompon-tany izy. Fiza ny tompon-tany? Anay ty fa zay fotsiny lasa babo. Iza zany le tompon-tany tenenin zareo eto izay nampatahotra azy ireo? Mety ny Samaritana ny sasany tamin'ireo, mety ny sasany amin'ny mponina manodidina eo ny sasany amin'ireo. Izay rehefa jerena ny tohizany eo io dia misy atao hoe mila haintsika tsara mamaky azy, satria ao amin'ny toko 4 dia ireo olona ireo nanantona any Zerobabela Josoa hoe zay koa mba te hiara-iasa aminareo hanangana ny tranon'Andriamanitra. Fa rehefa sady mamaky isika ny boky Nehemia, mamaky ny efa resahana amin'ny Ezra toko 4 dia tsy zany velively ny tanjon'izy ireo. Ny atao raha azony atao hoe foano zany hevitra sy fikasana hanangana indray ny tranon'Andriamanitra izany. Zany tempolon'Andriamanitra izany, ilay tempoly atsangana nefa dia mariky n'ilay hoe mahatonga ny olona ny vahoakany ifandray aminy. Dia natahotra izy ireo. Ary na ho antsika ihany koa ara-mino hoe miaina anatina atao hoe atmosfera ny tahotra ny firenentsika amin'izao vanim-potoana izao. Zany ny rivotra iainana. Ary tsy manao tsintsinina nefa ny filazana an'izany ny amin'ny fisian'ny ala-jaza, famonon'olona sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa ny tahotra sy ny fanahiana no lasa mibaiko ny fiainantsika sy ny fahafahantsika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila mihevitena isika. Ny tahotra ve mibaiko ny fiainako sa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanarahako azy. Amin'izay fotoana izay inona ny tokony ataontsika? Tompo, ahoana ity tahotra ity? Inona nataon'ny vahoakan'Andriamanitra? Satria ve natahotra izy ireo? Aleo ry zalahy miverina any a Babilôna tsika, aloha tenentsika korosy hoe mahafy be fa zay tsy anao. Fantatra izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra, afaka 70 taona hiverina eto ianareo ary hanangana ny tranon'Andriamanitra. Dia inona nataony? Nanangana altara. Ny atao hoe manangana altara dia mariky n'inona? Fiverenana amin'Andriamanitra. Nisy fanatitra novonoana teo, ny fanatitra novonoana mariky n'inona? Inona fantatsika ohatra hoe ataontsika ohatra hoe anisan'ny zava-dehibe indrindra sary aseho an'izany altara sy fanatitra izany, izay namaky ny filazantsara ny Jaona, dia Jaona mpanao batisa izy tena ny mihitsy rehefa nahitan'i Jesosy no niteny indroa ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 1, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Ilay fanatitra faratapony, ilay fanambarany ny fanatitra hafa rehetra izay efa vita. Inona nataon'izy ireo manoloana n'ilay tahotra zany? Nanatona an'Andriamanitra, tsy namela ny tahotra anala azy ireo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary te hampahery-tsika ihany koa anatin'izany. Aza vela re ny tahotra no hibaiko ny fiainantsika. Aza vela ny tahotra no anakana antsika tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety azo lazaina mety misy an'izay tadin-domondoza mihitsy ny fiainan'ny Zerobabela sy ireo rehetrarehetra amin'ny toko 4 moa zany ny olona rehetra nakany. No atsasasany amintsika zao an'izay nanaraka vaky teny testameta taloha dia tsy namaky ny 9 voalohany ka hatrany amin'ny 9 tsy haiko. 17 ve? Ao amin'ny toko 4 satria ianona sy anina ary taranak'anina ny soratra ao. Fa ireo rehetrarehetra ireo no voalaza fa nanan-tahotra ao amin'ny Ezra toko 7. Ary amin'ny lafiny anankiray toa ilazana koa zany hoe raha matahotra isika, eny nanatahotra koa ny vahoakan'Andriamanitra. Fa izy ireo dia tsy voasaka ny tahotra, fa ilay tahotrany dia nentiny tao amin'Andriamanitra. Dia nitohizany ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary tahaka izany koa ny tsika. Inona ny tahotritsika? Matahotra ny amin'ny ainao, mandehanao amin'Andriamanitra. Matahotra ny amin'ny hoavinao, mandehanao amin'Andriamanitra. Aza mandondona any amin'ny ambasady atao voalohany. Findramonina.
any tsara kokoa raha tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra ao anao tena miteny aho hoe mety ilamina be any fa mety ho afoinao Andriamanitra. Mety mbetsaka efa tafateny an'izany teto betsaka ny olona fantatra lasa nivelany dia hiveriny fa ianao manompo an'Andriamanitra mbola manompo an'Andriamanitra ny lazay fa bado satria ny fivavahana hony dia ny olona bado sy tsy misaina. Oabolana dia mbola mampahery atsika ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Ny tena fananantsaina marina dia ny finoana an'Andriamanitra. Izany anisan'ny sakana voalohany izay niainan'izy ireo ny tahotra. Ankoatran'izany ilay fanteneny kely teo ny olona sasany izay tsy tia ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa namaky ny Timoty faharoa isika dia nisan'ny tenenin'ny Paoly mihitsy ohatra tahaka ny Aleksandra zao tamin'ny herin'ny androany ilay niresantsika hoe olona izay maninona tsy manana finoana an'Andriamanitra. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa dia miteny mihitsy Paoly ny aminy hoe engane mba hovonjena ihany koa izahay ho afaka amin'ny olona ratsy izay tsy manana finoana manohitra ny filazantsara ny tompo. Ary vavaka natao amin'ny Paoly izany hoe nangatahany eto ambavaka izahay manoloana an'izany. Eto ambavaka isika ianao manoloana ny olona tsy manana finoana an'Andriamanitra mikasa tahaka ny tamin'ny andron'ny Ezra tsy ho vitanareo izany aloha io e. Dia manelingelina eo. Izay ny fisian'ireny sakatsakan'ireny ao ka tsy hahatonga antsika eritreritra hoe sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra ary fa misy izany. Tena misy izany. Rehefa mamaky ny toko fahaefatra isika mbola mitohy kokoa io sakatsakana io tonga hatrany amin'ny hoe nisy vanim-potoana mihitsy izany janona nery zareo e. Mba itsika moa zany anisan'ny voamaika ohatrany hoe rehefa ara-taona ela be ilay fananganana n'ilay tranon'Andriamanitra satria nijanona mihitsy izy ireo kivy izy ireo no sakatsakana. Ary tsy haiko mety misy amintsika ve eto androany kivy ianao ny amin'ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Toy izay ianao alao hiainako fotsiny arak'izay. Efa izay hiezaka fotsiny ary tompo aloha dia efa mba hoendry eo anatrehanao dia tsy efa mba ampy anao ve izay e. Nefa ilay izy midika hoe reraka ako. Fa tia teny amintsika aza mijanona fotsiny eo amin'ny toeran'ny faharerahana. Manatona azy indray, manantena azy ampahery indray. Raha tahotra izy teo, manatona azy manoloana ny tahotra. Sakatsakana izy teo no ny mety ohatra na nilamina fotsiny na tamin'ity vanim-potoana ity rehefa niova ny mpanjaka dia adino lay afatra kirosy. Dia lasa iny ny ararotiny sasany tsy isy didy an'izany fa tena nisy an'izany tokoa ve? Tena janona. Tsy ta hoe inona no azo atao manoloana izany. Misy ny sakatsakana. Ary inona nataony zareo rehefa kivy iny zareo inona moa isika nataon'izy ireo? Ezra toko 5 andininy voalohany. Ny mpaminany Agay sy ny mpaminany Zakaria zanakido dia naminany tamin'ny Jiosy, tamin'ny Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitra ny Israely izay tao aminy. Dia nitsangana Zerubabela zanak' Sealtiela sy Josoa zanak' Jozadaka ka nanomboka nanao ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema fa nateny fanalahidy eo indray. Zany hoe efa nanao dia nijanona. Dia rehefa tonga ny mpaminany manambarana inona? Tenin'Andriamanitra. Mamerina azy ireo ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho amin'ny antson'Andriamanitra. Zany hoe ingenera misy amintsika fanjanona lehibe rangahako resy ahy ny tombo fe tsy mikomprendre izy fa tiany loatra isika ka tsy tiany hijanona fotsiny eo amin'izay hoe narerahantsika fa ingene ho tairiny anaika azy anaitra azy isika ary toy hiady indray. Manao sary teny eto raiso indray ny fitaovam-piadiana manafi indray tohizo indray ny dy tanterao ny sitrapon'Andriamanitra, tohizo ny fiainana amin'ny fahamarinana, hibebao ny ratsy fanao, miala amin'ny faharatsiana, miverena amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Fa ny fisian'ireny sakatsakan'ireny tsy voatery midika ireny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra. Na sasany amin'izay kaniany varavarana efa nyteneniko hoe sakafo foana amin'ny varavaran'Andriamanitra. Ndray io efa nyteny mihitsy hoe izay mandondona no voana, zany hoe ndray hoe tsy misokatra fa dondomby aloha. Dondomby. Inona ny dikan'izany? Tohiza foana amin'ny ady. Aza velan'ny sakatsakana asakana antsika. Ary farany ao anatin'izay avy eo amin'ny Ezra toko 5 amin'ilay vakitentsika teo. Izay tokony hatonga antsika haharitra ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia hoe mahatoky izy hatanteraka izany hatramin'ny farany. Inona moa ilay ny andohana amin'ny Ezra toko voalohany teo?
anamboatra n'inona? Anamboatra ny tranon'Andriamanitra. Inona ny Ezra toko 9:4. Dia nanao ny trano ny lolon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniany Agai mpaminany sy Zakaria zanakido. Veriko foana hoe tenin'Andriamanitra nresany ao anatin'izany fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary nanao ny trano izy ka navita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjaka ny Persia. Eo dia mariako hoe ampahany voalohany na dingana voaloha io hoe navita ny trano io. Rehefa mitoy isika zao amin'ny toko 7 hatrany amin'ny toko 10 izay everiko jerentsika amin'ny manaraka dia ny fialana amin'ny ratsy, ny fibebahana. Ary anisan'ny zavatra nakivy any rehefa tonga any amin'ny boky Nehemia isika toko 7. Ato amin'ity boky Ezra ity toko 7 sy toko 10 dia ohatrany hafahafa tenen'ny olona hoe mpanavakavaka Andriamanitra satria nanambady jentilisa ny akamaroan'le lehilahy eny na ny levita sy ny mpisorona azy. Fa tsy ilay manambady jentilisa ny olana, fa ilay manambady olona tsy mino an'Andriamanitra izay miafara any amin'ny tsy fanompoana an'Andriamanitra. Izay ny olana ao anatin'ilay izy. Ary lasa fanao ny fiangonana. Ary teteny amintsika koa androany na manoloana an'izany azy. Raha tena tian'i Jesosy ianao, impossible ny hoe andehanao anambady. Ataoko hoe handeha rehefa ao anatiny tompony amianao hery sy fahasoavana. Fa raha mbola tsy ao anatiny dia matao mifona raha miteny an'ity mety manindrona am-po be ilay izy fa akiboko mihitsy ara amin'ny masoko. Mety matahotra ianao hoe solany zarako. Zara mba misy an'ity lehilahy ity na misy an'ity vehivavy ity manantona anahy izy nefa tsy mino an Jesosy. Mitratra ny fakapanary ianao anatin'izy izy ny ohatra ny toendry ihany avy amina fianakaviana tsara, miasa tsara nefa tsy tia an'Andriamanitra, tsy mino an Jesosy aza miditra. Fanao ny jentilisa izany, fanao ny olona tsy mino ary tsy matoky an'Andriamanitra. Alao mitoetra ho mpitovy toy izay miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary fantatra hoe mafy izany ady izany ho an'ny sasany. Alao mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy izay miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa matoky nefa izy hatanteraka izany sitrapony hatramin'ny farany. Hitantsika hoe vitany tempoly. Tsy fifaliana lehibe ve izany ho andry zareo ireo? Vitany tempoly. Ary ho antsika tsiraray avy ihany koa, manana antoka ny isika hoe vitan'Andriamanitra izay ny antsony antsika. Manana antoka isika hoe Andriamanitra manana ny tanànany izay arafiny. Ary na ohatra ny mbola le dingana voalohany fotsiny ary dia le dingana voalohany hoe vita ny trano. Dia avy eo dia fananganana ny tanàna, fananganana amin'ny manda isan'ny tena hoe resahana bebe kokoa amin'ny boky Nehemia. Le fahavitany trano dia efa fomba ilazana hoe mahatoky Andriamanitra. Izay nao atsika aza raha tena mino an Jesosy ianao manana foana fahirezana. Izay Paoly moa miteny izay nanomboka asa tsara ao anatinareo dia maninona izy? Tanteraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny tamin'ny herin'ny androany dia mbola vakiko ihany satria anisany andala Soratra Masina tena hoe iverenako matetika izy ity ao anatiny hoe tompo aharitra hatramin'ny farany asa-tsy. Dia avy eo dia mijery ny zavatra nataon'i Jesosy foana tamin'ny Petera. Iza matadidy tamin'ny herin'ny androany? Luka toko 2:20 andinin'ny faraka amby 30. Ary navariana anaty larobina alakamisy teo mijery podcast kely anankiray ao anatiny miaraka amin'ny John Piper dia zareny God dia io andalan-tsoratra masina mihitsy no resahany tao. Izao ny tenen'ilay andalan-tsoratra masina manoloana izany hoe matoky izy hatanteraka hatramin'ny farany izay efa niantsony antsika ny amin'ny famonjena, ny amin'ny hoe hiaraka aminy isika. Jereo melohany izy ity andavany Petera an Jesosy intelo. Eritrereto amin'izany miteny hafa ny tiako lazaina hoe fantatry Jesosy tsara fa io Petera io vito io dia anda azy intelo. Fa melohan'izay nefa jerevy ny zavatra nytenenin' Jesosy. Hoy ny tompo, ry Simona ihany ny Petera, indro i Satana efa nitaky anareo. Le nareo izany na dia Petera io dia nareo mpianany rehetra mpanaradia azy. Ho kororoiny toy ny vaty no ahitsana ianareo ny tian'izany lazainy. Tiany hoe sorona amin'ny fanarahana ahy ianareo. Andininy 2:30 nefa izao Jesosy io nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finonao. Eo aho tena manao fana hay moa zany ty finoana izay veriko hoe izany ankinana ity
ianao no ankinana izy, tsy ho levona io. Ary zany koa tsy midika hoe dia mbola manontafo foana, tsia sanatrian'izany, tsia. Fa miverenao ao amin'ilay tena tompony finoana. Hebreo 12:12, ilay tompo sy mpanefa ny finoana. Zany ny tenenin Jesosy io. Zaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao, zany hoe rehefa miverina, ohatrany tsy sasany amintsika le kivy teo hoe za tsy havita ntsony, tsy hanao ntsony. Verena indray, tohizo indray ny azakazaka, tohizo indray ny ady, dia ampaherezona inona ny rahalahinao, ireo rahalahinao. Mamaky tsika ny fiafaran'ny filazantsara ny Jaona, fitombohan'ny asan'ny apôstôly 2 sy 2 ny toeran'ny Petera ao anatin'izany, mitohy diady izy, mitohy diady izy. Zany hoe te ampahery atsika ao manoloana izay, ny fanoherana dia misy foana ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ny fanoherana ny ady dia misy foana ao anatin'ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa aza vela ireny anaisotra atsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny planiny izy ary tanterahany zany. Ny planin'Andriamanitra faratampona atsika vahoakana, ho avy ny fotoana alainy any aminy isika hiara hitoetra amintsika izy. Zany anisan'ny fanantenana lehibe. Faharoa, tsy maika, tsy teren'ny fotoana izy. Aza mieritreritra mihitsy hoe fa ela ihany izay. Tsia, manana faharetana hoe pelatana ny fotoana, miaraka amintsika izy amin'ireny everitsika ho aiza ihany ary Andriamanitra. Sy ny sakatsakana samy hafa ny tahotra, aza velana alantsika. Sy ny olona manakana, aza velana alantsika. Ny olana maro samy hafa, aza vela. Tohizo ny dia, fa efatra farany teo mahatoky izy hatanteraka an'izany planiny izany. Jereny fiainan'ny Petera, jereny nahafatesan'ny Petera. Dia hoe niaritra hatramin'ny fahafatesana koa izy. Fa ahoana indray izy ny Apokalipsy 12 dia ny 1:12. Fandreseny zany ho an'izay manaradia azy. Nafoy ny ainy dia tsy mahavery izany, tsy mahafoy ny ainy mahavery izany. Ary tena zany hoe mendrika ny ainatsika, ny fiainatsika, ny tombontsika dia. Ndao hivavakantsika ndao raha hitsangana isika tsiraray avy, mangataka ny mpira sy mpitendry ao anatin'izay dia. Ndao eo am-pitsanganana, ndao hihevitra izany antso izany isika dia. Ny atonga atsika tsy anaiky ho lembena ny fanoherana maro samihafa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy aiko raha afaka mangataka amintsika hoe ndao mbola hifantoka tsara, ndao tsy hoe pita amin'ny fandarana manaraka. Zao moa zany le fotoanan'ny fanantonana ny latabatra ny tompondray ve a, fandahoana fotoana dia ny hifantoka ao anatin'izay dia hihevitra isika ny amin'ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Afaka akibitsika amin'ny masontsika. Tiako atomboka ny amin'ny antson'Andriamanitra hoe fa mahalala an' Jesosy manokana ve ianao? Sapiditra am-piangonana fotsiny. Fiangonana tsy havonjy ianao. Kristy irery ihany no nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, fa natitra eken'ny ray ho famonjena. Ankoatran'izay, reraka venao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fa miravoravo tanana, tsy te handeha intsony. Manantena an'Andriamanitra hampahery anao indray. Mamelany fanahy masin'Andriamanitra hitondra toy ny rivotra vaovao entina miaina araka izany. Aza vela amafilainga eo amin'ny fiainanao ny fisiany sakatsakana maro samihafa, indrindra ilay tahotra teo, raha miaina anatin'ny tahotra ianao ka manaisotra anao amin'ny fianteherana marina amin'Andriamanitra izany dia mangata amin'ny Tompo, aoka ianao ny fialofako manoloana ny tahotra. Ary manantena azy ho izay zavatra natombony dia izy mamarana an'izany hatramin'ny farany. Atao samy anana fotoana isika tsiraray avy.